Ny kontinanta Afrika sy Azia no tena voakasiky ny tsy fanjarian-tsakafo. Avy roeny amin'ireo hita maneran-tany ny tany tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny Afrika. Raha ny tarehimarika, Afrikanina iray amin'ny 5 no tratran'ny mosary. Mbola ina ihany koa fa ny kontinanta Afrikanina irery no tsy tsahatra hitombo ny isan'ireo olona iaran'ny mosary ao aminy raha tsy misy fandraisana andraikitra mivaingana manoloan'izany. Antony mitarika ny tsy fanjarian-tsakafo ny ady an-trano sy ny fiovan'ny toetrandro. Isan'ny firenena tena mizaka ny tsy fanjarian-tsakafo, nateraky ny fiovan'ny toetrandro ihany koa i Madagasikara. Vokany, tsy afaka manao ny asa fivelomany ny fianakaviana araka ny kabarin'ny filoha. En effet, ny fiovan'ny toetrandro no manampitrotraka ny kere na ny mosary izay miatra amin'ny faritra atsimo Madagasikara efa ampolo taonany maro. Ireo mpiray tanindrazana amiko any amin'iny faritra iny dia mizaka ny mafy noho ny krizy amin'ny fiovan'ny toetrandro izay tsy avy amin'izy ireo akory no mahatonga azy. Ankehitriny, mpiray tanindrazana amiko miisa 3 eto sy iray tapitrisa no iaran'ny tsy fahampitsakafo. Olona miisa 2 etsy amin'ireo no ao anatin'ny dingana fa 4, izany hoe miaina ao anatin'ny krizy ara-sakafo. Manodidina ny 5,7 alina ny zazalatsaky ny 5 taona mijaly noho ny tsy fahampian'ny sakafo laliny. Manoloana ireo tarehimarika ireo dia tsy maintsy mitady vahaolana metimety kokoa isika. plus adéquate. Tandindomindozany ny ain'olona ny tapitrisany ka fotoana izao tsy maintsy andraisana andraikitra sy karohana vahaolana. Mitarika ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny filoha miaraka amin'ny governemanta tao anatin'ny roa taona izay. Nametraka paikady sy fomba fiasa ny fanjakana malagasy andresena izany. Parmi elles, l'organisation de plusieurs caravanes du Sud. Isan'izany ny fikarakarana karavanina maro, hitanterana ny fanampiana amin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro ho an'ireo mponina any atsimo. Eo ihany koa ny fanaovana ny hetsika vola ho an'ny fianakaviana maherin'ny rahetsy. Hetsika iray mamaly ny filana maha-olona eo no eo amin'izao fotoanan'ny krizy izao. Noho ny fanohanan'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola. Nanao antso maika na appel éclair amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa izahay. Olona efa ho ray tapitrisa araka izany no nahazo fanampiana ara-sakafo sy ara-pitsaboana ary afaka misitraka rano fisotro madio, fanadiovana ary fidiovana. Hanampiana ara-sakafo ireo mpianatra sy hiadiana amin'ny fandaozana sekoly. Nametraka ny fandaharana asa fampisakafoana an-tsekoly na ny programme de cantine dans les écoles manerana ny nosy izahay. Ampirihariana ihany koa no nanangananay volana vitsy lasa izay ny orinasa voalohan'ny mpamokatra fanampin-tsakafo Nutri-Sud hiadiana amin'ny tsy fahampitsakafon'ny ankizy. Nutritionnels Nutri-Sud pour lutter contre la malnutrition infantile. Ny antony mpitondra rehetra no anazy amin'ny fiarovana ny ala, ny morontsiraka sy ny fanapariahana ny angovo azaovaozina sy ny biocombustible ny filoha malagasy. Ny fiarovana ny ala sy ny fitantanana aradrarin'ny arena voajanahary maneran'ny tany no mila atao lara-pahamiana entina nafoanana tanteraka ny tsy fanjarian-tsakafo. Ny antso ireo mpitondra maneran'ny tany ihany koa anao lara-pahamiana ny tsy fanjarian-tsakafo ka amondrona hery sy anao hetsika lehibe iraisany anatanterahana izany. Amehana maneran-tany tsy maintsy andraisana andraikitra ny tsy fanjarian-tsakafo raha ny nambarany.